Miarabantsika rehetra manaraka an'ity horonan-tsary ity. Amin'ity an'itysika dia resaka mikasika ny atao hoe mitodika aty Madagasikara ny maso zao tontolo zao. Satria izay no rehantsika ombenombeny amin'ny sehatra maro isan-karazany ka de ho amafisiko zay amin'ny alalan'ity horonan-tsary izay ataontsika aty amin'ny faritra Antsirabe ity. Mitodika aty ny maso zao tontolo zao satria maninona? Raha araka ny fantatra de hoe Madagasikara anisan'ilay firenena tataka be. Zay ngamba no azo ilazana azy satria gorobaka ary gaboraraka. Ho tantareko ngamba patsiviko tsotsotra fa mety mana fotoana maro zay zavatra teneko zay. Ohatra hoe raha hijery ny tantara lavidavitra fotsiny tsika tany amin'ny taonjato maromaro talohan'izao fanisan-taona iraisana zao de nisan'izany atao hoe sambony Irama zany tonga taty amintsika taty. Ary voalaza fa ny mpanjaka Solomona hono de nahazo volamena hatramin'ny 310 taona tamin'ity firenentsika ty izay norobain-jareo zany nety nandeha tany ivelan'ny tany. Ny hazo nanaovana ny tempolin'i Jerosalema ihany koa de voalaza fa hazo almoga avy ao Morondava, zany hoe le ataontsika hoe bois de santal, hazo mafy izy io ary tena mateza amina rivorivo taonany mihitsy ny faharetany. De io koa no nanaovan'jareo fandrobana taty amintsika tamin'ny fotoan'androny. Ny mahagaga nefa de faly ery le gasy kely hoe volamena avy taty amintsika nanamboarana tempolin'i Jerosalema de bravo nitehaka daholo ny gasy kely tamin'izay fotoana zay. De hoe hazo taty ihany koa nanaovana ny andry lehibe tao anatin'i Jerosalema de mitehaka ihany koa ny gasy kely fa tsy takany mihitsy fa fandrobany reny. Fanakaboniary nanaovana an'ilay volamena natafin'ny tempoly ny zavatra misy de hoe voarobany fireneko ka tokony ho mampalahelo zany fa tsy sanatria akory hoe afinaritra. De ohatran'izay ihany koa rehefa nandalo teto ireo jiosy ireo de ny zavatra nataon'jareo niteraterahany daholo ny vehivavy rehetra zay tamin'ny toerana nandehanany. Zany hoe namokatra zazasary zareo de amin'izay fotoana zay zany zavatra mitranga tsy manandray ireo zazasary ireo ka raha nitaorany jereny de tsy manana anjara amin'ny fisoronana, tsy manana anjara na de miditra ao anatin'ny tempoly aza ny zazasary. Todika aty ny maso zao tontolo zao satria aty misy firenena mora robaina. Aty misy an'izany firenena hoe ny vehivavy eo aminy de miazakazaka ary mifaninana mihitsy andeha hanambady vazaha. Aty misy an'izany firenena hoe amoahana volamena amina taona gorobaka. Ohatra ny vaovao hitantsika farany zao de ny hoe 370 kilao lasa tao Afrika Atsimo zao ndray misy 770 kilao lasa tany Comore. Reo aloha ny tratra fa raha zava-misy de tsy latsaky ny 10 nisan'ny fitrandrahana volamena misy ato amintsika amin'izao fotoana zao ataon'ireo sinoa reo ka aman-taona de volamena mivoaka eto fa reo anankiroa tany saiko reo zany ny tratra. Normal be raha mitodika aty ny mason'izao tontolo zao satria aty misy an'izany firenena hoe manana ny kolontsainy, manana ny maizy azy fa rehefa totofany olona ny ataony hoe filazantsara bof samy manariny eo an-tanany daholo ary lay kolotsaina sy lay naizy azy hatramin'izay zay niainany tamin'ny razambe ndray no lazaina fa aizina de le zavatra vaovao nentina avy any lazaina fa mazava ary ny tena loza ary ny tany izay tsy lasan'ny karana sy tsy lasan'ny sinoa de atolotry le gasy kely ho an'i Jesosy Kristy indray de inona ntsony moa zany ny antsika gasy. Normal raha mitodika aty amintsika ny mason'izao tontolo zao satria aty misy ny olona marivo salosana tsy mba mijoro amin'ny maizy azy. Aty misy ny olona tsisy azon-damosina fa de mirona miankavia, mirona miankavanana eny fa na de ny lamba tinafy ary de sisa tsalakan-drareo mbazaha. Normal be raha mitodika aty ny mason'izao tontolo zao satria tsy mba mijoro ny olona amin'ity firenena ity fa dia tsofin'ny rivotra vy de miankavia, tsofin'ny rivotra vanana de miankavanana ary ataon'olona fimezana eran'izao tontolo zao amin'ny lafiny rehetra mihitsy na amin'ny raisam-pirenena zany na ny misy eto an-toerana. Normal raha mitodika aty ny mason'izao tontolo zao satria eto misy ny savorovolina sy ny gaboraraka ka tsy pazana kely taolana toy ny alika de mamotsitra ny eo am-pelantanany. Mety ana fotoanany maro any ny zavatra nyteneniko kanefa de zay ny zavatra misy hoe matory ireo firenendehibe rehetra reo no miazakazaka mankaty amintsika de misy zavatra kitoto, misy zavatra korobaka eto amintsika ka de mitodika aty ny masony izao tontolo zao fa itsika kosa miandrandrana izao tontolo zao ka manary maizy atsika sy ny sotoavina sy ireo fahendrena ary indrindraindrindra maizy atsika hatramin'izay. Akasitrahana feno ianao nijery an'ity horonan-tsary ity hatramin'ny farany. Saotra indrindra.